Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Tonoina amintsika rehetra ny fiadanany. Voatsela isika no niresaka teto amin'ny tambajotra ary hitantsika teo amin'ny hainao manjery isan-karazany olobe anankiray tany amin'iny faritra avaratra iny, Roi du Saleg. Olobe izay tokony hoe fitaratra sy olobe tokony ho mpampita fahendrena, tontolo ny respect, fifanajana, fa ilay olobe no mandefa message subliminal natombony tamin'ny zanany, izay no nakany ohatra, ary ilay message dia mifono famporisihana ny taranaka ho amin'ny firaisana ara-nofo, ho amin'ny fijangajangana, izay ilay izy raha fitinina tsotra be, sexe izany. Dia mbola tsy nivalona akory iny resaka iny, mbola tsy nipirina akory iny resaka esprit Saleg iny, fa taro amin'ny voany azo, resaka ara-tsoratra masina izay, dia nitrena indraiky io ny esprit anankiray tamina zatovo, fantatsika rehetra artista, mbola tanora sy voaeritreriny tokoa, manambady amanjanaka, mipetraka aty amin'ny tany mandroso, fa tsy olona avy any anaty ala, na tsy olona baribara, na hoe olona tsy nandalo fandrosoana, na hoe olona ihany koa raha ny considération dia hoe olona tokony afantatra an'izany hoe valeur humaine izany. Fa indrisy nefa fa izany zatovo izany izany artista izany, izany olona manambady amanjanaka izany, tsy olobe fa olona tanora tahaka antsika izao, tahaka izao izany indray no namono ny esprit manaborotsaka kilaoty eny imasom-bahoaka, ary tsy nijanona fotsiny amin'izay hoe manaborotsaka kilaoty eny imasom-bahoaka izay, fa miaraka amin'izay ihany koa ny fihetsika mamofady rehetrarehetra ivelany efa fampandihizana, fitombenana sy ny fikirakirana mamoana, ny bling sy ny ohatran'izany, ny orgueil, ny zao je suis, fa niaraka tamin'izay ihany koa dia ilay fihetsika mamofady sanatrian'izany firaisana ara-nofo eny ambony plateau, somary déguisé le izy, fa tena hoe acte mihitsy eny ambony estrady, fa juste manao akanjo fotsiny ny lahy sy ny vehivavy manao takokenatra. Ka ireny zavatra ireny dia tsy mahagaga ireny, tsy maha olobe anao ny démonie, tsy maha tovolahy mipetraka any amin'ny tany mandroso anao ny esprit framasoana, ny esprit ny bibidia, ny esprit ny antikristy, ny esprit tsy fahendrena, ny esprit filana, ny esprit fijangajangana. Fijangajangana ozan'ny baiboly dia isan'ny fahotana alan'Andriamanitra indrindra, satria ota miatra amin'ny tena. Ka hoy ato hoe tsy mahagaga ireny zavatra ireny, fa taratry ny fahalavontsika malagasy, taratry ny fahalavon'izao tontolo izao, taratra fa andevo izao tontolo izao, ary ny antom-pisitsika araka ny voasoratra any amin'ny Isaia 20:1 hoe ambarao amin'ny oloko ny fahotany, ambarao amin'ny Jakoba ny hadisony, ambarao amin'ny Israely, ambarao amin'ny mpino. Dia izany no antom-pisitsika amin'itony tambajotra itony, ny tenako sy ireo ratsambatan'i Kristy, rahalahy sy ranabavy mitovy fijery amintsika ihany koa, mitondra édification, mitondra miprêcher tenin'Andriamanitra selon ny vérité biblique, ary mitondra ny édification sy ny restauration rehetra izay omen'Andriamanitra araka ny fanomezam-pahasoavana ao anatin'izany, ary mikely aina mihitsy amin'izany fampitana hafatra izany. Ka normal be hoy aho ireny hetsika ireny, satria aza adino fa ny lehibe an'izao firenena izao mihitsy no nandà ny fahendrena baiboly, laïcité de l'État, ary ny pire dia mihoatra n'ilay contexte ao amin'ny Apocalypse 2:3 hoe tsy mafana tsy mangatsiaka, Apocalypse 7, le hoe alohan'ny vavaka ozy Jesosy, fa rehefa te
hiafinao ambadiky ny fivavahana isika de miafinao ambadiky ny fivavahana fa rehefa aka position isika de hoy isika hoe laïcité de l'état zany hoe mbola makarikoriko noho ilay sady tsy mafana ny tsy mangatsika gravy ary ny arahantsika mahita teto a ny resaka hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina maka position amin'izany daholo ny olona sy ny sisa be da be tsy hitanisan'izany tsony isika ka anio a de manao rapelina amitsika hoe andao sika hibebaka hiverina amin'Andriamanitra mila restauration ny firenetsika mila fifonana mahery vaika mireconnaître an'izany manomboka any am-pitondra hatramin'ny vahoaka madinika sy ny zaza mbola vao mitsiry raha tsy mireconnaître an'izany isika dia hitombo foana ny heloka isika ary hitombo foana ny fahadalàna amin'ny vahoaka malagasy hiaratsy an'izao taranaka izao satria azadino fa ny zaza madinika izay mitaratra ny ataony reny olobe roi du Salegy sy zatovo miaraka amin'ny bling sy manao fietsika mamofady eny amin'ny lapiazo sy ny sehatra rehetrarehetra reny izay tsindrina hoe idôla sy fitaratra amin'ny alalan'ny fampelezan-kevitra propagande rehefa misy élection électorale na misy position tiana ho alaina toerana tiana ho azo ainsi de suite azonao reny ty voambary dia ny zaza vao mitsiry amin'ny taratra ny ataony reny dikan'izay dia mbola hiaratsy hatrany indray ny situation misy ankehitrio ka izany no antony fanetananay foana ety amin'ny tambatsotra hoe mibeba andao sika hibebaka zay ihany ny solution miverina amin'ny fahamarinan'ny baiboly andao ho tandremantsika daholo izay azo tandremany sy tokony ho tandremana araky ny alliance fifanekena taloha sy vaovao ao am' Jesosy Kristy ny asan'ny apôstôly toko 7 andin'ny 7 dia izao ny ambaran'ny baiboly fa Andriamanitra dia mini tsy nijery ny androny tsy fahalalana fa anio kosa izy de mandidy atsika rehetra mandidy asanao hibebaka izany hoe mandidy izay dia tsy dictature tsy ampon'Andriamanitra zay fa libre arbitre tsika amin'ny soatsika fa lay hoe mandidy dia fitiavan'Andriamanitra ny antony didy dia fitiavana ary lay fitiavana ho atanjazay hoe didy izay lay fitiavan'Andriamanitra dia manome orientation atsika Andriamanitra mampafantatra atsika Andriamanitra fa ny lalàna ny fahazona fahalalàna marina ny amin'ny ota de aza ho aiza ny toerany didy ao anatin'ny lalàna ny didy dia antsiprihan'ny lalàna décret détail amin'ny lalàna ka hoy ato hoe Andriamanitra dia minitsy mijery ny androny tsy fahalalàna fa anio kosa izy de mandidy atsika rehetra hibebaka zany hoe tsy amin'ny alalan'ny dictature fa anio izy raha mandrian'izao afatra izao ianao dia sokafin'ny baiboly manolora atenananany manolora tena an'Andriamanitra atolory an' Jesosy Kristy ny mombanao rehetra hibebao ny ratsy rehetra nataonao dia hitondra lumière hitondra lampe lanterne hitsilo anao ny soratra masina hitsilo anao Jesosy Kristy hoe ireto no azonao atao ireto no tsy azonao atao fahalalàna marina no amin'ny ota ho fantatrao fa ratsy be ny fijangajangana ho fantatrao fa ratsy be ny fanambaranao ny olona manosika ho amin'ny resaka sexe fijangajangana ho fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany manaborotsaka kilaoty eny ambony estrade sy pulpitra zany ho fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fampandizana fitombenana ho fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny alatra voamaso sy ny famoahana volamena misisika anaty fitombenana sy ny volany malety sy ny sisa rehetra ho fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ainsi de suite be da be mandidy ny olona rehetra izy hibebaka averiko indray fa tsy dictature fa fitiavan'Andriamanitra zay ny afatra mirary soa antsika rehetra tianao Jesosy veloma tompoko